Alatsinainy farany melohan'ny ifidianantsika izay ho filoham-pirenena ny zoma ho avy zao. Alatsinainy farany ihany koa amin'ny tsy fandarana manokana mahakasika ny fampelezan-kevitra ity. Tonga soary ato anatin'ny azy hevitra manasana ho araka izao fandarana izao hatramin'ny farany izay tsy ahivony fa arahano mivantana ihany koa amin'ny onjam-peny vehivavy 70 teboka valo. Izy malasa teo dia ny fanaingany toe-karena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana no lohahevitra ny rahantsika tamin'ny iray tamin'ireo kandida vehivavy amin'ny zoma ho avy zao dia Ramatoa Sara George Rabearso atolotry ny antoko maintso amin'ny etsy ariventsy kosa dia Andriamatoa Radavidson Andreparany atolotry ny antoko FFF kandida mitondra larina fasivy no vahin'ny hevitra ny tontolon'ny toe-karena no resahantsika mahakasika izay tonga soa ato anatin'ny fandarana hevitra menanonotra ny arabanao. Faly miaraba anareo tamin'ny télévision Viva ary indrindra faly miaraba ny havana mpiray-tandrazana rehetra manaraka izao fandarana izao na amin'ny télévision na amin'ny radio. Irsotsika vetrany ny votoatin'ny hevitra Andriamatoa Radavidson Andreparany raha toka ianao no filoha ohatry ny ahoana no mety ho fifandraisanao na ny fifandraisantsika amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany raha zava-misy amin'izao fotoana izao mantsy dia matetika no tsy mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy ny tetikasa izay tohanan'izy ireo na vatsian'izy ireo vola. Ny zavatra manahirana eto amin'ny firenena matetika dia atao fijery ataoko hoe miandany foana ny fomba fijery fa tsy lazaka hoe fijery politika foana ny fijery zany hoe fifandraisana amin'ny ireo mpamatsy vola ndresahana mpamatsy vola iraisam-pirenena satria ny mpamatsy vola nge dia natao mba hameno izay atao hoe entimanana izay tsy takatry ny malagasy izay mbola tsy ananana hoentina manatratra tanjona ekonomika na tanjona ara-tsosialy anankiray. Zay no antony itodiantsika amin'ny mpamatsy vola ka ifanarahana zany ny zavatra atao zay ny tena zava-misy zay ny tokony ho izy fa matetika moa dia disoina ihany hoe ireo mpamatsy vola no mibaiko atsika zay tiany mpamatsy vola natao matoatsika manao an'izay dia sika zany tsy mahafantatra ny zavatra ilaitsika zay ny tena marina aleha tsorona ohatran'izay le izy fa matetika ny mpitondra tsy mahalala ny zavatra ilainy na hoe mahalala ny zavatra tena ilain'ny vahoaka ka hanika le fanampiana zany amin'ny fomba fijery azy dia lasa fanampiana ohatrany hoe tsy lasany amin'ny tokony ho izy. Ny tena izay ianao hoe ny mpitondra tsy mahalala ny ilain'ny vahoaka raha ianao zany filoha inona no ataonao lahara-pahamehana inona izay tena ilain'ny vahoaka zay. Ny ilain'ny vahoaka nge dia ny fampisondrotana ny farim-piainany ary ny fanatsarana ny tontolo zay ivelarany azony miary ankalalahana mba mampitombo ny fiainany mampitombo ny farim-piainany zany ahafahany mampianatra ny zanany ahafahany mitsabo tena raha toy izy kamarary ahafahany mba miala voly arak'izay fialam-boly tokony ho sahaza am'izao efa taonjato iainantsika izao ahafahany mba mifamezivezy arak'izay azo atao amin'ny fanamorana ny fiainany sy ny fifanakalozany eo amin'ny zavatra samihafa zavatra takan'izany no ilainy ny malagasy ary indrindrindrindra koa ahafahany firenena tindray amin'ny firenena mba mamokatra sy mitrandraka an'ireo arenao aminy ka ahafahana mitondra an'ireny mba hampandrosoana marina lafiny ara-tsosialy eto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany no programa tokony iseho tokony ho voavolavola rehefa iresaka am'ireo mpamatsy vola ireo matetika ho iaho na izahay ny tantana teto amin'ny firenena tamin'ny fotoanandro matetika ampahany amin'ny reny no resahana fa tsy le tontolo iray manontolony zay zavatra rehetrarehetra ilainy zay. Sao de le mpitondra malagasy kosa tsy mahay miady hevitra na tsy mahavita miady hevitra amin'ireo le mpamatsy vola. Misy zany tsy mahay miady hevitra aloha eo ihany mety misy ny sasany tsy manana fahalalana ampy hiatrehana ny ady hevitra amin'ireny mpamatsy vola ireny fa misy ihany koa ny mpitondra zay ataoko hoe mety manana henatra na manana zavatra afepenina manoloana an'ireny
mpamatsy voly reny de rehefa asehon'ny mpamatsy voly zay zavatra mahamenatra nataony na zavatra tsy metimety nataony zay de miondrikondrika fotsiny eo de manaikinaiky ho azy zavatra zay mety ho takiny reny mpamatsy voly reny zany ko zava-misy zany tsy maintsy fatariny vahoaka zany satria zava-misy zany. Raha David Sondre parany ve efa manana ataoko hoe fototra fandarana asa hoentina hiatrehana andreo mpamatsy vola ireo rehefa ianao ny filoha? Efa manany zay a tsy fototra hoe hiatrehana andreo fa fandarana asa ara-toekarena ho fampandrosoana ny fari-piainany malagasy, fampandrosoana ny Madagasikara mba tonga firenena moderna am'izay, fampandrosoana ny Madagasikara mba hisy fampandrosoana mirindra am'izay ny isam-paritra eto amin'ity firenena ity. Zany a zavatra efa nataonay nanomboka tamin'ny taona 2020 2024 azafady zay namoronanay ny antoko firaisam-pirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana. Zany hoe manana an'izay vinam-piarahamonina ary manana zay programma ara-sosialy sy ara-ekonomika mifanahaka am'izay vinam-piarahamonina sy safidy-piarahamonina zay. Ny ianao zao raha hoenao no filoha amin'ny taona 2024 no eritaona voalohany zany am'izao fotoana zao nefa tsika any amin'ny congrès no efa mandeha ny budget ho amin'io taona ho avy io. Ahoana no fomba ho ataonareo afahana mametraka indray hoe ity ny lahara-pahamehana satria mety tsy fanonjo amin'ny lahara-pahamehana zay apetrakareo ny lahara-pahamehana efa faritan'ireo ao amin'ny parlemanta ny tetezamita am'izao fotoana zao. Azo atao tsara ny manao lalàna arabola vaovao satria ny raha misy inge ny dingana faharoa amin'ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny republika de miaraka am'izay ko ny fifidianana ny anteny miram-pirenena. Dikan'izay zany a hiara olany eo ny anteny miram-pirenena sy ny filoham-pirenena de afaka atao avetrany ny mandany teti-bola vaovao. Tsy hoe zany satria raha ataontsika hoe volana janoary nge zany mbola tsy tary zany. Andriamantora David Sondre parany ohatrany ahoana no fomba famatsim-bola ho an'ireo tetikasa voafaritra ao anatin'ireo fandaharana asanao reo ny ampahany betsaka amin'ireo ve no indramitsika ny vahiny ohatrany ahoana zany no paikady hoentinao amatsim-bola n'ireo paikady aloha am'izao ivoatsika ny krizy zao taona voalohany dia tsy maintsy hiankina betsaka aloha amin'ny da hoe fifampirarana amin'ny any velany satria misy ihany ko any amin'ireo sehatra samihafa zay azahoana mindram-bola reo sy azahoana manampy tsy hoe findramam-bola ihany fa ohatrany Union Européenne ange zao de tena fanomezana tsotro zao fa tsy hoe findramam-bola ohatrany any banque mondiale reny koa de misy izay famatsim-bola fanomezana ho an'ny firenena zay vao mivoaka ny krizy tahaka atsika reny aloha tsy maintsy trandrahana angena diangena ary ny mahamaika dia eo amin'ny lafiny ara-sosialy ny fampianarana ny fahasalaman'ny mponina eo koa ny famerenana amin'ny laoniny ireo fotodrafitrasa lehibe eto amin'ny firenena mba azahoan'ny fifamezivezena mba mitoy indray eo ihany koa izay famerenana atao hoe tany-tandalana sy mba metimety kokoa ny fiainantsika ohatra amin'ireny ny lafiny fandriampahalemana reny lafiny lehibe reny zany tsy maintsy atao hoe lahara-pahamehana am'izao voalohany zao ary ireo dia hoe misy izay lalam-bola tsy maintsy indramina fa misy koa ny fandaminana anatiny zay tsy maintsy atao rehefa hoe lahara-pahamehana zay ny fandriampahalemana de tokony hisy ny ataoko hoe fitsinjarana ny enti-manana rehetra atao amin'ny firenena bebe kokoa makany amin'ny fandriampahalemana na ny olona na ny fitaovana na ny enti-manana ara-bola ohatra azo atao tsara zany fa io le miankina am'le safidy-piarahamonina sy le vinam-piarahamonina ary le lahara-pahamehana apetraka mba hivoahana am'izao ataoko hoe fahantrana sy fahavoazan'ny firenena zao. Efa miresaka le famatsim-bola avy any ivelany antsika de matetika ny tsy afa-misaraka amin'ny hoe famatsim-bola avy any ivelany io ny kolikoly avolenta raha ianao ny filoha garantir ve ianao fa tsy hisy intsony zay. Za aloha anisan'ny tantana an'izany vola be dia be avy any ivelany zany fa tsy mbola naharesika mianakavy hoe nisy ariarina raim-bilanja avy amin'ireny vola avy any ivelany reny ka lasan'Andriamantora David Sondre zany kolikoly avolenta zany angamba any amin'ny fanomezana ny marché isan-karazany reny indray moa an'ny ministera samihafa zay mitantana an'le vola rehefa avy eo hanomezana an'le vola fa raha eo amin'ny hoe fahazahoana an'ireny
vola ireny no resahana tsy de hitako ny hoe azahoana manao kolikoly avolenta am'izany satria misy zavatra mazava tsara ifanarahana am'ireny vola reny ary zay na tonga ny mpamatsy vola angamba mba nalala tanana tamin'ny fotoana mba nitantanana an'izany departement zany satria fantany hoe zay zavatra nomeny de mba tany amin'ny zavatra ny fanarahana ka ny kolikoly ange avolenta ho ianao le kolikoly zany eto amin'ny firenentsika fa tena manjaka loatra na avolenta na ivalenta tsy azo ekena ny kolikoly izany ngamba ny tokony iadivantsika voalohany indrindra eto amin'ity firenena ity satria izany ny mambotry firenena ary io no ambarako foana hoe izay ny fandimby rehetra ny tondra nyity firenena ity samy nanana anjara tamin'izany daholo tsy tokony isy alangalana hoe zay tsy nanao an'izany na izay nanao an'izany na hoe rianina nanao an'izany fa matony firenentsika ao am'izao toerana misy azy zao dia samy manana ny andraiky ny daholo zay nandalo rehetra teto amin'ny firenena ity ary zay indrindra no tonga ny hoe zao fotoana zao indrindra ny tokony iheverantsika rehetra am'izay iheveran'ny mpanao politika iheveran'ny malagasy koa hoe tsy mety tsony zany tokony hovainy zany ady amin'ny kolikoly amin'ny famitsim-bola sy ny fandray am'izay ohatrohatry ny ahoana ny programa nasanao am'izany amin'ny lafiny rehetra ny ady amin'ny kolikoly io koa ny rehefa ny filoham-pirenena no ataoko hoe mahitsy sy marina ka lavitra n'izany kolikoly zany manaraka ho azy ny aty ambany fa indraindray mety ny filoham-pirenena mihitsy ny tafiditra anatin'ny zavatra tahaka an'ireny de tsy afaka ifehitsony ny olona ao ambany fehezana izy ianao manao moa ahoana ny tenenanao ny hafa ohatra zany ka eny mahatonga hoe amin'ny lafiny rehetra iady amin'ny kolikoly sy ny famitsim-bola misy ny teknika samy hafa misy zay afaka ifandraisana amin'ny any velany koa am'ireny ady samy hafa atao reny fa indrindrindrindra isika menakavy misy lalàna nge eto no am'izany kolikoly zany fa tsy ampiarina le lalàna misy lalàna ny am'izany famitsim-bola sy ny zavatra resahana rehetra zany misy zany fa karazany atao io le manahirana eto amin'ny firenena zany lasa atao fitaovana politika ireny lalàna sy antokondraha raha samy hafa mpanaramaso reny de tsy mandeha am'lohany ny zavatra rehetra aleo tena ve zany mbola zay fahaleovatena an'ireo antokondraha raha mpanaramaso reo tsy vitany hoe bianco samy finina ihany fa ohatra koa misy sampanara-panaramaso ange cour des comptes ny nivon'ny ministera tsirairay avy azy misy an'izany atao inspection zany fa eto amintsika zany inspection zany ohatra ny karazana fametrahana olona tsy tiana hiasa tsony fa tokony hanana ny maizy azy am'izay zany manomboko zao amin'ny sehatra rehetrarehetra ary tokony hanana ny hasiny zany hoe fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana rehetra izany ny resaka fanaraha-maso volam-panjakana ianao misy fanontaniana anankiray somary teritery ty anontaniko ty isan'ny mampikaikaiky ary hitan'ny olona ny fandaniam-bola amin'ny resaka carburant amin'ny asam-panjakana efa noeritreretina sy manana paikady entina ampienana n'ireny zavatra ohatr'ireny ve Andriamatora David Sandra efa misy tokoa araka lazaiko teo misy lara-pahamehana zao ohatra ny fandriam-pahalemana de ao amin'ny programa nasanay maika de maika tsy maintsy misy fentimanana vaovao entina manampitosika ny fandriam-pahalemana de anisan'izany ny famindrana avy hatrany io le fandaniana amin'ny carburant amin'ny solika io ao anivon'ny institution rehetrarehetra eto Madagasikara makany amin'ny fandriam-pahalemana ohatra ao koa ny mety makany amin'ny fampianarana sy ny fahasalamana ohatra azo atao tsara zany ferana nisan'ny fiara ampiasain'ny tompona andraiky mpanjakana tsy maintsy ferana zany ary na eo amin'ny fomba hividianana fiarakodia azy ho an'ny ampiasain'ny fanjakana de tokony ho voadinika am'izay hoe fiarakodia mba tsy andany solika fa 4x4 zany nge tsy ilaina raha tsy mandeha tourné mandeha any amin'ny toerana zay ratsy lalany fa matetika dia tompona andraikitra miasa eto Antananarivo miasa amin'ny tanan-dehibe de 4x4 roa na telo no ampiasaina zany zao zavatra tsy mety zany ary tokony arenina zany mba isin'ny fandaniana tsy maintsy miafy misy fiafiana tsy maintsy ataon'ny fanjakana rehefa ivoaka amin'ny crise tahaka an'izao satria tadidiko zao tamin'ny anao ministra 4x4 grena zay raha tsy diso ny fiaranentinao tsy mety satria grena 4x4 fitondrako mandeha manao tournée ministra nge tsy maintsy manao tournée fa ny zavatra resahako io de misy talena sampandrarana ohatran'izany zay tsy mandeha mihitsy makany hoe mba manao tournée zany fa eto amin'ny centrale leto no asany kanefa izy dia to tena 4x4
zatra ohatran'izay le tsy mety zatra ohatran'izay le tsy mety isy fa ny fotony mihitsy zany mety hoe ao anatina feim-potoana fohy ve zay vao tonga amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ianao dia iova sa vao tonga dia azo atao zany ary ho atao zany zay nge no zavatra ilaina amin'ity fireneny ity fiovana mahery vaika am'izay efa ngamby avy atao anatin'izay telo amby 10 taona zay efa hita daholo ny adalàna rehetrarehetra natao teto amin'ity fireneny ity mbola ho tahitsika menakavy ihany ve hoe andraso kely aloha ary ty fa ajanjanona ihany le zavatra tsy nety natao taloha dia amboamboarina eo tsy iova mihitsy sika raha tsy mizavatra fiovana ifotony mihitsy ary fiovana eo amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Andriamanto Radavidson Andriaparany inona ny politikanareo ao anatin'ny FFF amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra? Ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra dia mazava ho azy fa io tontolo anankiray io no avy ny firenena tsy afaka hifaninana amin'ny hafa isika firenenkafa fa izao toe-karetsika izao amin'ny hoe andeha hamokatra indostria BDB tsy maintsy misy indostria ary ilaina ny mampiroborobo ny indostria fa efa manana tombony lavitra am'izany nge ny firenena hafa tsika voanenjika zay manana fahatarana foantsika am'izay lafin'izay sy ny sisa fa ny eny ambanivohitra kosa famokarana sakafo sy ny zavatra vokatra eny ambanivohitra any no misy no avy nyty fireneny ity any no misy no avy nyty fireneny ity afaka 20-30 taona indrindrindrindra raha mandinika tsara ny fitombon'ny mponina manerana an'izao tontolo zao sy ny zava-misy manerana an'izao tontolo zao amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny sisa dia any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tsy maintsy hiafaran'ny tena fampandrosoana sy ny mahizy azy an'ity firenentsika ity raha tsy de n'izao sika no mitrandraka sy mahay mitantana ampahendrena sy ampiheverana ny tontolo ambanivohitra dia ho taraiketytsika menakavy ka io tontolo ambanivohitra io zany dia tsy maintsy atao aloha zay azon'ny tantsaha atony mpamokatra any mamokatra bebe kokoa mamokatra tsaratsara kokoa ary mampitombo ny farim-piainany amin'ny fomba ahoana amaivanina avokoa ny resaka masomboly resaka zezika resaka momba ny fitaovana samihafa zay ampiasana amin'ny tontolo ambanivohitra zay zany tsy maintsy atao zay raha misy hetra na haba tsy maintsy isorona de esorona zany raha misy fomba azahoana manamora an'ireny ahatonga an'ireny fitaovana sy ny zavatra samihafa ireny ho any amin'ny tantsaha mba tsy anano sarotra ny tantsaha sy ny mpamokatra ny ahazo an'ireny de atao zany faharoa ireo fotodrafitrasa samihafa izay ilaina any ambanivohitra ny lalana amoahana ny vokatra tohadrano ny lakandrano tsy voatery hamorona vaovao vetrany akory satria mety mbola ilana vola mety manana betsaka zany fa ny fanamboarana aloha zay efa eo raha nandeha tany am'ireo sopotry Madagasikara fotsiny zay dia ataoko hoe kely raha ilaza hoe ny apahatelo n'ireny sopotry Madagasikara reny am'izao fotoana zao tsy azo volem-bary intsony noho ninona noho ny lakandrano tsy voavoatra tsy voakolokolo na ilay tohadrano kely etsy seroa zay potika de tsisy fanamboarana azy reny zany tsy maintsy atao aingana de aingana mba ampisy indray ny fientanana ary ny manaraka de ny fahamatsiam-bolana eny ambanivohitra ny fahamatsiam-bolana eny ambanivohitra tsy maintsy ilana fahamatsiam-bolana eny ambanivohitra am'izao fotoana zao dia ny microfinance zany tena ampiasaina eny ambanivohitra kanefa ny tahany zana-bola tena mbola ambony de ambony ary matetika aza lasa zavatra tsy eritreretina indray no mitranga fa lanjary fahavoazana ho an'le tantsaha ny findramana am'ireny ka ireny zany de efa misy tetikady mazava tsara ny amin'ny ampidinana vetrany aingana de aingana ny tahany zana-bola am'ireny microfinance ireny dia izay moa zany anisan'ny lehibe ihany koa ny fampidirana ny herinjiro eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria zany zavatra ilaina zany amin'ny famokarana eny ambanivohitra ny fampidirana herinjiro mba ho moramora kokoa ny herinjiro fa tsy lafo be tahaka an'izao zay vinam-piarahamoninareo avy amin'ny antoko FFF zay no mamarana ny ady-hevitrintsika tamin'ity andro an'ity anaraka fampahafantarana kandida iray tsika iray amin'ireo vehivavy ny Rosa Kofidiana ho filoham-pirenena amin'ny zoma ho avy zao no fantaritsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity filohan'ny antoko maitso eto Madagasikara izy fa filoha lefitry ny antoko maitso aty amin'ny faritra i Afrika ihany koa Sara Georges Rabearso izy marina ity kandida mitondra larina fahina filohan'ny antoko asin'ny Madagasikara Sara Georges Rabearso
iray amin'ireo vehivavy hovidiana filoham-pirenena afaka andro vitsy. 13 taona ny vehivavy no samy joro hiady ny tombontsoan'ny malagasy rehetra eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena. Efa ela mihitsy no ao anatin'ny hoe sehatra fijerevana mpiarabelona fanampiana zany fa ny kamboty ny be antitra ny mararisaina ny napiako ary natsapako hoe misy fetrany ny zavatra ataoko satria ilay fitantanana mihitsiny ilay fanjakana mihitsiny no tokony mitodika any amin'ilay fiarahamonina ary izay natapaka ny hevitra hoe miditra ao anatin'izany sehatra politika. Mbola vitsy ny firenena no manana filoha-vehivavy valo maneran-tany. Eto Madagasikara mbola ady mafy ny fiadiana ny mira lenta. Tsy mankify irem-pianakaviana izany aminy tsy any tokantrano ihany ny mahavehivavy. Ny firenena mandroso amin'izao ny teny hoe mandroso vehivavy no mitondra azy. Ny Allemagne, ny Corée du Sud, ny Libéria izay vao nivoaka tamin'ny ady. Za mahita fa efa andro mira lenta ary misy ana fandraisana andraikitra tokony ho raisin'ny vehivavy izay tsasa manila ny mponina ary ataoko hoe miaritra indrindra koa ny krizy sy ny olana rehetra amin'ny hoe fahampitehan'izany tontolo iainana sy mifetraka an'izany eo amin'ny ankohonana. Miavaka raisampanao politika ny vehivavy, ireo boky politika ny Gandhi, Desmond Tutu na koa Dalai Lama no mameno ny tranony. Ny horonan-tsary ny James Bond farany, Skyfall ny fanalan'androny. Zany mahakasika ny fampahafantarany ny kandida iray amin'ireo andriamavilanitra fa ny olona misafidy ny zoma ho avy izao inona kosa Andriamatoa Radavidson Andriaparany ny tena farany ho an'ireo mpiaino sy mpijery ny televiziona sy ny onjam-peo ny viva amin'izao arivo izao. Voalohany aloha dia mirary fahombiazana ho an'ny kandida Sara Georges Rabiaso. Ny teny farany dia akatoko izao fifidianana izao dia aoka ho fantatry ny malagasy fa safidy lehibe no atrehany na isika hijanona amin'izao tontolo misy atsika izao tontolo izay tsy zarizary eo amin'ny lafiny maro tontolo izay anjakan'ny fahantrana isin'ny tsy fitoviana sy ny tsirariny eo amin'ny fitsinjarana ny reny firenena isin'ny zavatra mavesatra samihafa izay mianjady amin'ny tokantrano malagasy ary indrindrindrindra isin'ny fisavoritahana sy ny ataoko hoe fifanimpahana eo amin'ny atokony olona maro eto amin'ity firenena ity. Zay ny safiditsika mbola hijanona amin'izay ve sa iroso kosa ho amin'ny tena fampandrosoana marina mba hisy fiatraikany amin'izay isam-baravarana isa-tokantrano ny asa rehetra tanterahantsika eto amin'ity firenena ity. Zany asa zany iaraha-manana iarahana mitondra fa tsy andrasana olona raina roa ary izany asa zany tsy maintsy atao ampahamarinana tsy maintsy anarahana ny lalàna fa raha misy ny fahamarinana sy ny lalàna eo amin'ny fitrandrahana ireo aren'ny firenena eo amin'ny fitsinjarana ireo aren'ny firenentsika dia vetivety ihany dia mba hisokatra amin'izay ny masoandro ny isam-baravaran'ny malagasy. Maro ny zavatra azo atao eto amin'ity firenena ity satria maro ny arena maro koa isika malagasy no efa manana izay atao hoe traikefa manana ny fahalalana ampy ary mino afa maro ny malagasy manana fahendrena afaka hitazona andraikitra amin'izay hampandrosoana marina nyity firenena ity. Kandida lalana fahasivy manolotra anao izany atao hoe vinam-piarahamonina anjakan'ny fahamarinana anjakan'ny fanarahan-dalàna anjakan'ny firaisan-kina marina ny malagasy anjakan'ny fampandrosoana marina mipaika any amin'ny isa-tokantrano na dia anao ny safidin'ny malagasy. Angasitran'ny ianao Andriamatoa Radavidson Andriaparany kandida larana fasivy araky ny fanambarana teo atolotry ny antoko FFF nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ady-hevitra ankasitrana atolaka izany ihany koa ianareo mpiaino sy mpijery ny onjam-peo sy ny televiziona vivana naraky ity fandaharantsika ity hatramin'ny farany rampitso dia nisy olo-tenan'ny kandida Alain Indrazanarivelo atolotry ny antoko enina no vahin'ny tsy fandaharana ity ny tontolon'ny fahasalamana no resahantsika no loha hevitra iopanana izay ady-hevitra miaraka amin'izay aorianan'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao zany no fotoanantsika amin'ny fandarana ady-hevitra andro fahatelo melohan'ny fifidianan'ny felomatoa.